aoka ivavaka sika rehetra. Misaotranao zahay Jesosy eo noho izao andro izay nomenao anay izao, androm-pifaliana satria fotoana izay mbola azo anay manatrika anao sy azo anay mandre ny teninao, ary izay handrenesanay ny teninao indrindra no hanomezanao anay tombonandro ka hanoloranao anay ny famondram-po izay mahatafandona anay ito, satria ny famondram-ponao Tompo no tsy mahalany rehetra anay, ary ny famondram-ponao dia mitaona anay hibebaka. Ka izany nisaoranay ianao satria manome tombonandro amin'ny fiainam-pibebanana ianao mba handraisanao anay ao aminao ary hanoloranao anay ny fiainana mandrakizay, ka hitenenanao aminay sahady ankehitriny amin'izay anambaranao anay ny teninao midira ny fifalian'ny tomponao. Koa dia tehirizo ao amin'ny fanjakanao zahay Tompo, ary ampiorino amin'ny teninao ny finoanay mba haharetanay satria akaiky ny fiavianao, ary izany indrindra no ampahatsirivinao anay amin'izay tondranao anay hiakatra amin'izao tomponao masiny izao, dia ny mahakaiky ny fiavianao Tompo handray anay eny hitsaranay koa aza. Handre ny teninao zahay ankehitriny, mitenena Tompo araka ny fombanao. Mamelano helokay mandrafo aminay mba handraisanay ny teninao amin'ny fo vavelaheloka, ka hahaizanay mitahiry izany ho fiainana ho anay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika amin'izao tolakandro izao, araka izay efa nampitaindray mandray ny mpitarika teo, dia ny filazantsara araka ny Matio 7, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Matio 7, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro manao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demie tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay, ary dia hambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ny ianareo hatizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Koa amin'izany nazovy no mandreza ny teniko izany, ka mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy, ary latsaka ny ranorana ka nisregabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely ny trano izany, nefa tsy nenjery izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandreza ny teniko izany nefa tsy mankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika, ary latsaka ny ranorana ka nisregabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nanjery izy ka loza ny fianjerany. Ary noho nefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria mampianatra azy toy ny manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa miteninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana
sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny voalohan-teny izay iombonana na mipitarika na mimpanana anjara rehetra dia ny fisaorana ny Tompo noho ny namelan'ny Tompo antsika hivory eto indray raha samy naniry izany tsika tamin'ny herintaona, ka dia ny atory izany dia ny fiarahabanantsika noho ny nanomezan'ny Tompo antsika tombon'andro. Iny indrindra hahazoana mandreny teny eto na tamin'ny fampianarana maro izay fandimbiasa ny ray aman-dreny teny noraisika ny fandimy koa na tamin'ny alalan'ny toriteny ena amin'ny alalan'ny lahateny koa aza dia ireo miarahabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy no ny fahatarantsika izao andro izao ka nandraisantsika ny teniny. Fa izay manokana dia nitondihana amin'ny ray aman-dreny ny Tompo izay mitady mba amin'ny komitino izany izay nandahatra ka hananana anjara eto tamin'ity androandroany ity, fa ianareo no nataon'ny Tompo hanehoana ny famondrampo izay nasehony ka hananana anjara eto. Ary ny anjara dia tsaroana ny tenin'ny Tompo ny amin'ny Maria, fa tsy ny amin'ny manolotra fa ny amin'ny mandray dia ny handraisana ny tenin'Andriamanitra eto no iarahabananareo satria tena miteny amin'ny tsirairay avy ny Tompo miteny amin'ny. Ka dia izay misaorana andray aman-dreny eto. Ny faneva arak'izay efa hitatsika sy voatahiritsika, mahareta koa ianareo fefambiankaiky ny fiavian'ny Tompo. Io tenin'Andriamanitra izay tsy hivina amin'izao 550 taona izao, dia tenin'Andriamanitra tsy vahiny na dia tao amin'ny toko sy andininy hafa aza, boky hafa aza ny nandraisana azy, ny hafatra dia hoe akaiky ny Tompo. Ary amin'izay mahakaiky an'i Jesosy izay dia tokony samy hanao tombana ny amin'ny fiainany ny tsirairay avy. Fa isaorana an'i Jesosy tsy mamela atsika hanao tombana izy, tsy mamela, tsy miandry azafady, tsy miandry atsika hanao tombana ny tenatsika izy, isika, izy tsy mamela, tsy miandry atsika hanao tombana ny tenatsika izy, fa izy tena no miditra ka mampanontany tenatsika ny amin'izay momba atsika ny amin'ny fiandrasana ny Tompo. Ary raha ny andininy farany amin'ny tenin'Andriamanitra izay anjaratsika ito no jerena dia tena tombana io, satria toriteny izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra no nakana izao tenin'Andriamanitra izao manomboka eo amin'ny toko 5 dia farany amin'izao toko 5 iny amin'izao andininy izao. Ka raha namafy ny Tompo tamin'izany toriteny izany, rehefa tonga ny farany dia indro izy mitodika amin'izay nandrehan-teny ka mampieritreritra azy manao hoe tsy izay manao amiko hoe tomboko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra. Ary izay atoniny azy io dia io lay fahatanterahana na tsia amin'ireo fanambarana fahasambarana izay voatanisa ao amin'ny Matito 5 ireo. Raha handray andininy vitsivitsika dia mahita izay ilazan'ny Tompo azy. Sambatra ny malahelo am-panahiny
fa azy ny fanjakany lanitra. Sambatra ny oly fa izy no ampifabiana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no handovantany. Sambatra ny noana sy mangeteka fahamarinana fa izy no hovokisana. Sambatra ny antra fa izy no miantrana. Sambatra ny madio-am-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay anjena no fahamarinana fa azo ny fanjakany lanitra. Ireo no tiany tompo ho tanteraka raha manambara ny teniny izy. Ary ny tenin'Andriamanitra izay nambara ny tompo dia izany no antoky ny fahatanterahany fahasambarana. Satria raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra, ny ory tompo dia ory ihany, ny malahelo dia malahelo ihany. Tsy misy hamaky izany afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Io ary raha milaza ny amin'ireo filazam-pahasambarana maro eo ny tompo dia zavatra izay fahadalana ho eo amin'izay very izany. Ary raha tsy mino no mandray izany dia izany no lazainy fa retirety izany. Ary mety ho izany ny voambolana mitranga ao amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Fa izao anefa ny tompo dia mampahatsiaro isan'andro eo amin'izay mihaino azy, eny indrindraindrindra ny mpianany aza, ny amin'izany lanja ny tenin'Andriamanitra eo amin'izay mihaino azy izany. Fa raha niady hevitra ny amin'izay asa fanompony Marta ary mieritreritra fa izy no tena mahatanteraka ny amin'ny fanompoana satria mivantana eo anatray an'i Jesosy ny fanatanterahany izany, dia Jesosy kosa mampahatsiaro azy manao hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Dia tsy inona fa izay netezany hihain'ny tenin'Andriamanitra. Fa ao amin'izany tenin'Andriamanitra ambaran'i Jesosy mivantana izany no andraisany finoana, iny andraisany famonjena ho aza. Ary ao amin'izany tantara izay namandian'i Jesosy any Marta sy Maria izany no fanalahidy raha milaza ny amin'ny anjara eo amin'Andriamanitra Jesosy. Dia io fanalahidy tsy amin'izay anatanterahantsika zara fanompoana, tsy amin'izay anolorantsika fanompoana ho an'Andriamanitra, fa amin'izay aneketsika handray ny fanompoana avy amin'Andriamanitra ka mitenenan'i Jesosy manao hoe ny zanak'olona dia tsy tonga mba ho tompoina fa tonga mba hanompo ary hanolotra ny ainy aza mba ho avotra hisolony maro, eny hisolony rehetra aza. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no iasan'Andriamanitra ho amin'ny fanompoana ho antsika. Ary ny tenin'Andriamanitra izay lazainy soratra masina fa mahery tahaka ny sabatra roa lela, dia ao no anorotoroan'Andriamanitra ny fovato ka tanterahina ny teny manao hoe ary hosoloko fonofo ary fo vaovao no hataoko ao anatinareo. Ny tenin'Andriamanitra no mahatanteraka izany. Tsy vita ny fanompoantsika an'Andriamanitra izany, fa ny fanompoan'Andriamanitra antsika no mahatanteraka izany. Dia ilay nanekeny Jesosy ho faty teo ambony hazo-fijaliana ary misolo hevitra antsika. Ny tenin'Andriamanitra no mitondra izany ao anatitsika. Ary izay nandre
izany tenin'Andriamanitra izany, iny izay nandray izany tenin'Andriamanitra izany dia manana finoana ao anatiny. Ary raha tsy teny afa-tsy izay antom-pisian'ny fiangonana azontsika amin'izay famaritana voatazontsika araka ny fampianarana izay atolotra antsika, dia io tenin'Andriamanitra io no tapoy ao amin'ny fiangonana sy ny amin'ny hahatazanana. Izy ihany ambony an'izany no mahavo ny pipitra fa ny amin'ny mahatapony izany amin'ny antom-pisian'ny fiangonana. Fa raha ny confession augustana no mamaritra ny amin'ny fiangonana dia izao no ilazany azy. Ny fiangonana hoy izy dia fiangonana lamasina izay toriana marina ny tenin'Andriamanitra ka izarana marina koa ny sakramenta. Ary raha miresaka ny amin'ny sakramenta atsika dia hazavaina fa ny rano raha tsy ao tenin'Andriamanitra sakramenta resahany io ny amin'ny batisa dia rano ihany zany. Fa izay maha sakramenta na maha batisa ny batisa dia ny tenin'Andriamanitra. Mampahatsiaro atsika zany fa izay antsoany tompo atsika hanatrika azy dia ny handren-teniny. Marina fa izy miantso atsika mba handrenesany atsika, fa izay antony etsoany atsika ka hanomezany atsika sabata dia ny teniny. Io no antony. Raha ny Jesosy raha mitondra tombana ho an'izay rehetra nandeha azy ka mampanontany tena ny olona manao hoe iza moa nefa ny teny, manao hoe tompotompo, ary tsy misy afaka ny amin'izany. Ny amin'ny fanekena an'i Jesosy ho tompo tsy kely zany. Fa ny epistily nosoratan'i Paolo ho amin'ny Romanina raha ny toko 10 no milaza azy dia ambara ao fa ny fanekena amin'ny vava. Izao ny ilazan'ny Romanina azy toko 10 ny manomboka amin'ny 27. Satria efa nanaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo inoana hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena hahazoana famonjena. Tsy manamaivana izay efa nambaranao Jesosy, satria izay ahazoanao miteny an'i Jesosy ho tompo dia tsy avy amin'izaytsika zany. Ny fanekepinoatsika ny artikola 13 dia mampahatsiaro fa tsy nikeriko na ny saiko no ahazako minona manatona an'i Jesosy fa ny fanahy masina no miantso ahy tamin'ny tenin'Andriamanitra na tamin'ny filazantsara ka namazava ahy tamin'ny fanomezany ry sakramenta ireo. Zavatra izay ekena fa tena miasa mandrakariva amin'izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra ny fanahy masina mba hinoantsika an'i Jesosy ary hanekentsika azy ho tompo. Ary raha i Paolo amin'ny Korintena voalohany toko 12 no milaza dia izao milazany azy: tsy misy olona ampiteneny fanahin'Andriamanitra hanao hoe voozina Kristy, ary tsy misy olona afaka hiteny manao hoe Jesosy no tompo raha tsy avy amin'ny fanahy masina. Dia mampitodika atsika zany. Raha afaka manambara an'i Jesosy ho tompo ianao dia fisaorana an'Andriamanitra no ataony amin'izany, satria ny fanahy masina no afaka mampiteny atsika ny amin'izany hoe
Jesosy no tompo, fa raha miveriny zany dia mampieritreritra ihany. Ary io no fomba nataony Jesosy eto, fa rehefa nozarainy ny tenin'Andriamanitra teo an-tendrombohitra dia toa samy nanaiky ny rehetra nanao hoe Jesosy dia tompo. Fa sao dia amin'ny teny ihany, sao dia omolotra ihany. Ary io no tombana izay tsy maintsy ataontsika amin'ny fiainana fanarahantsika ny Jesosy amin'izao isataona izao. Moa samy efa nanambara an Jesosy, iny efa nanaiky azy aza teo amin'ny batisa masina, iny teo amin'ireo fiainana fanoloran-tena zay naharihary tao amin'ny fiangonana, dia toa samy efa nanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Fa nahoana Jesosy no miteny ka manao hoe lazaiko aminareo izy, tsy izay manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan-danitra. Dia fampieritrereta izany fa misy banga ao amin'ny fiainantsika, misy tsy fahapianao, ary iny zany tsy fahapiany zany dia izay ilazany Jakoba azy. Aoka ho mpakatonteny ianareo, fa tsy mpihainy fotsiny ihany ka hamitaka ny tenanareo. Ary inona ny famitahana izay entin'ny Satana eo amin'ny fiainantsika, indrindra ho amin'ny mpiandry, eny ho amin'ny pastora koa aza, dia amin'izay anatanterahana ny asa ka azona fambiazana amin'izany aza. Soa ihany efa nandarany Jesosy ny mpianany io, fa raha naniraka ny fitopolona Jesosy hitory ny filazantsara ny famonjena, ka nandre azy nanao tapitra tamin'ny fiverenana, ka nilazan'ireo izay voahiraka manao hoe na demideminy aza dia manaiky anay no nianaranao, no nianarana aza no ny fanampainan'i Jesosy no nahatenenana azy, na tsy maintsy nitenenana azy, fa na demideminy aza dia manaiky anay. Ary inoko fa tsy Jesosy ihany manambarany io, fa nanafika an Jesosy izy dia tsy maintsy nitatitra ny amin'izay. Fa tamin'ny toerana izay nalehany, izay nolalovany, dia ny fahombiazany io minoko fanambarany. Tsy izany va ny mahavo antsika? Amin'izay fahombiazana misy eo amin'ny asa atao, dia hadino ilay tokony asa. Fa toa te-hanandratra manao hoe izaho nahatanteraka izany. Na amin'ny fitoniana tahaka an'izay lazainy eto, ka nitenenana manao hoe tsy fanaminany tamin'ny anaranao va izahay. Fitoria-teny ene zany, tsy fanamoaka deminia tamin'ny anaranao va izahay. Tsy ho asa matematesatsika ve zany. Tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay. Tsy ireo fahombiazana zay apahitany tompo anao roa va izany. Kanefa Jesosy dia efa nampitandrina ka nanao hoe aza mifaly, satria manaiky anareo ny demonia, fa izay tany tokony hifalianareo Jesosy dia izao. Iza ny manoratra ny anaranareo ao an-danitra? Ny asanareo va? Ny asa vitanareo va? Ny fanompoana tanterakareo va? Fa raha miteny izany Jesosy ka manao hoe voasoratra ao an-danitra ny anaranao, dia milaza izany fa tsy ianao no nanoratra azy. Fa ilay miteny aminao manao hoe zanako ianao, izaho no niteraka anao androany. Ilay nanangana anao
tamin'ny batisa no manoraka ny anaranao ao amin'ny fanjakany lanitra. Ary mbola manome tokoa azy izy fa tsy hamono ny anaranao ao amin'ny bokin'ny fiainana izy. Izany ny fampitandremana nataon'i Jesosy fa izay toy itoky antsika ankehitriny dia mizara fanompoana izay nomeny tompo antsika. Nahavita famahana demonia ary ny ahitana taratra amin'izay aza rehefa mandeha ny asa sy fampahirizana, rehefa tsy misy demonia mihetsika eo akaikinay zany moa zay no mpiandro dia mijerijery zareo aiza misy demonia mihetsika mba hiasana, satria raha tsy hita mifanenaka misy demonia mivoaka tahaka an'izany dia mieritreritra fa tsy nahatanteraka ny asa. Ary io mahitatsika mpiandro mandehandeha rehefa misy ny asa. Ato misy mihetsika tangoronana eo, ato misy miandry azy dia lany. Ny anton'izany mba ho hita fa raha tsy aminy teo tsy nivoaky ny demonia io. Fireharehana amintsika rehetra ilay zao. Fa rehefa lazaina dia mifampitotototika eto dia iza moa no manao izany. Jesosy tsy mampitotototika atsika fa mampondrika atsika. Ka ny teny manao hoe ary amin'izany andro zany dia hiteny izy ka hanao hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay, fa hoy ny tompo ho lazaiko aminy amin'izany andro zany fa tsy fantako ianao hatrizay. Ary io no tena fampieritrretana lalina ho antsika fa aizay andehanatsika amin'ny herintsika, andehanatsika amin'ny fanompoana an' Jesosy rehefa tsy miorina amin'ny fiainam-pibebahana dia zava-poan'izany. Bao resy lahatra an'io fa izao no ilazany azy ao amin'ny Korintianina voalohany 4:20. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza dia tonga mpitantsona maneny sy anamitraran-tsanahany avao. Fa na dia atolotrorodorana aza ny tenako izy dia tsy mahasoa azy izany. Na dia omeko ho amin'ny malahelo aza ny fananako rehetra tsy mahasoa azy izany. Raha tsy izay lazainy eo, raha tsy manana fitiavana izy dia fitiavana an'iza dia fitiavana an'ilay tia azy dia Jesosy izany. Koa dia mampieritreritra antsika izany fa sao dia mbola nandeha amin'izay fahatanterahana ny asa fa ny fampianarantsika ny mampieritreritra raha mamoaka demonitsika tsy noho ny amin'ny fahamasinatsika fa raha nihataky ny tompo ny todihana ka angatahtsika manao hoe ho hamasinina niny anaranao dia hazavainy rivony fa ny anaran'Andriamanitra dia masina ho azy raha teo ka raha tononony izany dia mandresy ny asan'nay izany sy noho ny aminao fa noho ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'i Jesosy izay efa masina ho azy raha teo. Fa ampangatahan'ny tompo amin'izany tsika mba ho masina eo amintsika koa ny anarany. Fa raha tsy izany dia zava-poana ny asantsika. Ny goaika inona moa no hidiran'ny goaika any an-danitra? Fa nataon'Andriamanitra ho famahanana ny olona izany. Ka sao dia tahaka ny asan'ny goaika ihany, tsy manana anjara ao amin'ny lanitra fa mba nahatanteraka ihany asany izao fiainana izao. Fa tsy ahazoana mitsangana eo anatraian'Andriamanitra izany amin'ny fireharehana ka hanao hoe misaotranao aho ray fa nomenao izao fa
5 taona ny tompo lehibe fa rimely zao aho tsy mba tahaka ny olona sasany zay tsy tonga eto amin'ny tompo, eny tsy tahaka ny olona sasany zay tsy nahatratra ty avy ty akory aza. Fireharehana mahavery zany, fa izay hany amananao anjara dia izay lazainy Jesosy ka manao hoe izay mandreza ny teniko izany ka mitandrina izany mitahiry izany ao am-pony, izany no hahazo fiainana mandrakizay. Mitoetra ao am-ponao fa ny ten'Andriamanitra no ny fanontaniana. Jesosy dia mangataka sy miangavy aminao ka manao hoe tobohy rantso ary izaho aminareo tahaka ny sampana tsy mahay mamovo azy toy izy. Fa izay lazainy momba ny teniny dia fanomezam-poko lehibe ambarany manao hoe raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho azonareo avy andraiky zany. Manahoana ny fitehirizana ny ten'Andriamanitra amin'izay renao rehetrarehetra. Mitoetra ao am-ponao va izany sa ny amin'izay natolotry ny tompo anao ka niraisy ny tompo aminao ho amin'ny marika amin'ny fanarahana azy, sao dia io no lehibe ka ataonao ho lehibe eo amin'ny fiainanao. Marina fa Jesosy no niteny ka manao hoe izay nino any asa ataoko no ataony koa, fa mbola mitoetra amin'ny finoana azy vatsika amin'izay fanatanterahana ny asa. Fa raha ny amin'ny fiantoana ho amin'ny fanompoana dia Jesosy tsy mba miantso, tsy mba nanirakolona sy mibebaka. Samy mpianatra Jesosy no fidiny na i Petera na Jodasy, fa Jesosy tsy naniraka Jodasy. Fa Jesosy naniraka ilay mibebaka dia i Petera izay nanatona azy ka manao hoe miala antso fa olomeloka aho. Na manatanteraka ny azy tsika tsy ny amin'ny raha mahampiantso aminy, fa maro ny zava-fanompoana izay raisitsika avy amin'ny tompo, ary indra ny fiangonana zany, na ao amin'ny raharahany diakona zany, na ao amin'ny fampianarana sekoly-lahady zany, na ao amin'ny fitaizana tanora zany, na ao amin'ny raharahany komity zany, maro ireo ary nomeny tompo araky ny anjarany avy. Fa amin'izay anatanteranao izany mitoetra ho amin'ny fiainam-pibebahana va. Fa raha tsy izany dia izao no ambarany tompo amiko, iny mety izao koa no ambarany aminao miala amiko mpanao meloka. Tsy fantatro hatrizay ianareo, fa izay amantara amin'ny tompo anao dia izay anatonanao azy amin'ny fitondranao ny fahotanao. Fa mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary mizara fanompoana izay omena antsika io dia tsy misy mahalala ny amin'izay fototra iorenana izany, fa ny tompony mahita izany. Misy mamorona izany eo ambony vatolampy mafiorina izany, misy mametraka izany eo ambony fasika tsy manapotika izany, fa tsy misy mahalalany amin'izany. Fa izay tondrany tompo anao ka hamantaranao hoe miorona amin'inona ny fanarahanao amin'ny tompo dia ny amin'ny fandalovana zava-tsara. Ary io dia raisy fa tamin'ny lahatena fampianarana tao amin'ny 20 taona dia nilazaina fa tena lova anjara ho amin'ny mpanaradian'i Jesosy io. Jesosy milaza azy eto amin'ny sary anohatra tahaka ny orana sy ny tafio-drivotra sy ny
ny zavatra maro fa io no hazo fitadiana izay iainantsika na iarahantsika mitondra amin'ny Jesosy. Ary io zavatra vaovao fa Jesosy no miteny ka manao hoe raha misy tahanaraka aho izy aoka handany tenany izy ka mitondra ny hazo fitadiana. Fa raha tsy miorina amin'ny finoana an' Jesosy, tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra mizara fantoana izay ataotsika, dia zavatra handavy an'izany. Tsy tehijery ivelany tsika ary mariny izany. Fa tsy azo dia tsy hita kosa ny amin'izay mety ho fihemorana mananany hafa. Fa izay tia ny tompo hananantsika dia faharetana rano teny faneveto. Fa raha tsy miorina amin'ny fiainam-pibebahana sy amin'ny finoana an' Jesosy izay rehetra ataotsika, dia Jesosy no milazantsika fa tahaka ny lehilahy adalo zany izay manorina ny tramony eo ambony fasika. Ary raha tonga ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy maro izay manodidina antsika, dia horava avokoa izany. Tsy izany nefa miteny tompo hanananao, fa izay antony ny tenenany izany dia mba hitotehatsika ho aminy, ka handraisatsika ny teniny sy hitehirizatsika izany tenin'Andriamanitra izany. Fanomezatoky ny faharetsika raha ny amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hiverina aminy foana io raha tsy mahatanteraka izay nandrahona azy. Kanefa izay toerany sy izay ny fafazany na izay nandray azy mahatoetra amin'ny finoana vary. Fa Jesosy eto dia miteny ka manao hoe izay manireny izany teny izany ka mankatoy izany, dia izy no hahazo ny fiainana mandrakizay. Tsy ny amin'izay tenenantsika tomboky sy ny sisa, fa izay andraisantsika ny teny sady tenenantsika amin'ny vava no andraisantsika izany ao am-pona. Koa dia tehirizo izay efa nomeny tompo anao fa fiainana ho anao izany, iny famonjena ho anao koa. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisanaka ary fanomasina izay azy saka amin'ny taloha indrindra ka ary mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana ny fahasavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fimbonana amin'ny fanomasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.